ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no hiara-panantsika rehefa kotratra ity talata fa 5 volana aogositra ity. Ny volana izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Timoty faharoa toko faharoa, Timoty faharoa toko faharoa, raisina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ianao anaka dioka iahery amin'ny fahasoavana izay amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atoloan'ny olona mahatoky izay hay ampianatra ny sasany kosa. Miaritra ny mahafiamika anao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra, dia ny izy lazaiko fa omen'ny tombo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia lahy avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza ho hatramin'ny mpanao ratsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba ahazoany ireny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Matoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandahazy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola matoky ihany izy, fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahasivy tapany farany no ampaherezana antsika rehefa ko malala. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Ity volana aogositra ity tsika rehefa ko malala dia mahatsiaro manokana ny martiora satria ny alahady faharoa amin'ny alahady zao dia ahatsiarovana manokana na ny 17 volana aogositra moa tena marimarina kokoa dia itodiana manokana amin'ny martiora satria ahatsiarovana ny nandefonana andrasalama ilay martiora protestanta na martiora kristianina voalohany. Ary dia manodididina izany lohahevitry ny mikasika ny faharetana, mikasika ny fiaretana izany no resahina amin'ny perikopany volana aogositra. Marina fa mifampaheriny ao anatin'ny lohahevitra ny mofinaina sy ny perikopa saingy ny tsy tokony adoroana dia ny fiaretana sy ny faharetan'ny martiora manoloana ny fanenjehana sy ny fangirifirina tany amin'ny taona nanomboka ny taona 530 sy 730 ka hatramin'ny taona 120 sy 730. Ary dia itona dia ny tapany faharoa ny andininy fahasivy amin'ny toko faharoa amin'ny Timoty faharoa zany, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Zany teny zany dia ny ainan'ny fiangonana protestanta malagasy mandraky ny anjato taona izay ny ainany teto Madagasikara. Ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Nisy fotoana teo amin'ny tantaran'ny filazantsara teto Madagasikara tsy azo notoriana ny filazantsara, nidorana ny baiboly, nidorana ny kristianina, navarina tany anaty hady, tany anaty antsana, nolefonina ary tsy teo Antananarivo ihany tsarotsika koa any fianarana faritra Ambositra iny, faritra Mady iny, rehefa niala ny volana amin'ny volana aogositra tahak'izao mihitsy dia misy ny antsoina hoe aladin'ny baiboly. Misy fotoana ahatsiarovana ny baiboly amin'ny faritra Ambositra iny zany sy ny manodidina, izay ahatsiarovan'ireo olona any fa nodorana ny baiboly tany tamin'ny fotoana andro. Ka dia misy fotoana ahatsiarovan'ny olona any ny fotoana manokana ny fotoanan'ny baiboly. Zany hoe tamin'ny sehatra maro teto Madagasikara dia nahatsapa zany hoe ny ainana zany hoe tenin'Andriamanitra io dia tsy mba voafatotra. Fa raha ohatra ka miditra amin'ny lafiny manokana aloha isika manao hoe inona ny hevitry ilay teny hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Farafahakeliny dia zavatra anankiroa no ao an-tsaina. Voalohany satria Paoly eto amin'ny tantara hoe zangy efa voafatotra andininy fahasivy izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy.
kanefa ny tenin'Andriamanitra tsy voafatotra. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana, ny mpino dia mety ho voafatotra, fa i tenin'Andriamanitra io tsy voafatotra. Inona ny hevitra zany? Ny olombelona mety ho azo voafetra, tsy afaka mandehandeha, tsy afaka mivezivezy, saingy zao io tenin'Andriamanitra io de afaka mivezivezy mandrakariva. Raha ohatra ka jerentsika tamin'ny andron'ny Paoly tao ampatorana, saingy Paoly tao ampatorana de mbola nahavita ny toro ny filazantsara ohatra tamin'ny Onesimosy ohatra. Zany hoe Paoly tao ampatorana saingy betsaka ireo kristianina niova fo tao amin'ny fonja zay nisy any Paoly ohatra. De atsika bokin'ny Asan'ny Apôstôly hoe nifonja ry Paoly, saingy rehefa tao ampidi-atrany Paoly mbola nahatonga ilay mpiandry fonja nitenenany hoe mino an'i Tompo teo vonjeo sy ny ankoranao, nahatonga ireo mpiandry fonja nino an' Jesosy. Zany hoe ny olombelona mety ho voafatotra, fa i tenin'Andriamanitra io tsy voafatotra mihitsy. Ary tsy tokony adonoantsika fa tamin'ny andro ny fanjakana Romanina, zany hoe nanomboka indrindra nanomboka tamin'ny Euron, dia ny kristianina de enjehina novonoina, saingy nandritra ny fotoana na dia noenjehina ny kristianina dia tany Roma zany, tamin'ny andro fanjakana Romanina, tamin'ny andro ny Empira Romanina, ny taonjato voalohany, dia tsy nanafoana mihitsy ny fihitaran'ny filazantsara. Satria ny olona voafatotra, fa ilay tenin'Andriamanitra dia zay olona nifampitany ampita le filazantsara ary mazava ho azy tonga hatrany an-dapan'ny amperora. Ary 300 taona latsaka kely ateorinan'ny Néron dia ny amperora Constantin lehibe de lasa kristianina, satria be de be ny olona zay nandray ny filazantsara na dia teo aran'ny famatorana sy ny fanenjena. Teto Madagasikara mazava ho azy, teto Madagasikara dia ny taona 5 ka hatramin'ny taona 1 dia nenjena ny fivavahana kristianina, fa tao anaty rova de mbola be de be ny kristianina, be de be ireo kristianina zay tsy niseho fotsiny izy, tsy niseho fotsiny izy hoe kristianina mba tsy hahatezitra ny mpanjaka, saingy zao ny fiainany manontolo izy dia namonjy fivoriana mangina ihany, be de be reo fijoroana vavolombelona zay reo olona mpitondra tamin'ny fotoan'andro, reo tao andaba de be ny kristianina. Teo anatrehan'ny Ranavalona reniny dia ohatrany hoe tsy hoe miajala velatsy izy, fa be de be reo zay nino n'Andriamanitra. Porofon'izany zato latsaka kely ny kristianina talohan'ny fanenjehana, zato latsaka kely. Fiangonana roa ihany no azo lazaina hoe tena nisy, de ny fiangonana Ambatondrakanga sy ny fiangonana teto Andohalo. Vitsy kely, zato latsaka kely zany niraisana mpandray vitsy ry Rasalama, Ratsinlainga, be de vitsivitsy zao Rafaravavy Maria, latsaky ny zato. Tapitra ny fanenjehana ty amin'ny taona 1900 arivo mahery ny kristianina ny vatan'ny ny misionera rehefa mivery. Tapitra ny fanenjehana 1900 tonga Lebrun avy any Maurice iraky ny London Mission Society sy tonga koa William Maily sy ny taona 1900 nitomaniny dradradratra hoe fakaiven'ny kristianisma tsy maty. Zay nieritreritra hoe ny fanenjehana dia arava ny kristianisma, arava ny fivavahana, kay jereo reto nareo anarivony tonga mipotra vo anatin'ny fanenjehana vahana kristiana. Ary be de be ireo olona zay nandray ny filazantsara teto Madagasikara tao anatin'ny fanenjehana, be de be olona tsy nahitany misionera akory zany atao very Rainy Mangarana amin'ny pasterana Ambohipotsy, Dadambely pasterana mpitandrina tao Amparibe, sy ny sisa rehetra, Randraina Evravelona, be de be reo mpitandrina izay tany anatin'ny fanenjehana mihitsy no sady nianatra namaky teny sy nanoratra, nianatra amin'ny Baiboly no nianatra vavahana kristiana. Eo lay niaina ny fiangonana ty tenin'Andriamanitra ty hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Zay mampahery ny mpino ana hoe ny olona mety voafetra, itsika mety ho manapetra.
itsika mety ho tsy afaka mivezivezy fa zao io tenin'Andriamanitra io tsy azo ferana. Fitenin'Andriamanitra io dia lehibe noho ny mety ho fiezahan'ny olona. No zany dia asehon'ny Paoly eto mampahiren'ny Timoty zany hoe io tenin'Andriamanitra io dia miasa teny velona ka miasa tsy hoe miankina amin'ny fiezahantsika fa itsika dia velominy io tenin'Andriamanitra io. Io tenin'Andriamanitra io no manome aina antsika fa rehefa misy fotoana tsy afaka manao na inona na ino tsika de tsy midika za manao hoe mijanona io ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra de zao teny velona ka afaka mandeha mamakivaky arak'izay tian'ny fanahy masina hitondrana azy. Fa ny faharoa amin'ny hoe tenin'Andriamanitra tsy mba mifatotra koa de zao ny tenin'Andriamanitra dia teny mahaleo teny. Tenin'Andriamanitra dia teny velona ka tsy miankina amin'ny fahazavan-tsain'olombelona fa miankina amin'ny fitarihan'Andriamanitra ny fanazavana azy. Ao anatiny ataontsika hoe fianarana teolojia zay fantatry ny ankabeazantsika rehetra de misy ny antsoina hoe fivaofana ny maromarina kokoa. Mivaofy zany ilay tenin'Andriamanitra zay antsoina hoe exégèse. Zany hoe io baiboly io zany io tenin'Andriamanitra io ny soratra masina io dia voasana ny heviny, avoaka ny heviny zay no antsoina hoe exégèse. Fa misy fampianaran-diso anankiray zay ataontsika hoe fampianaran-diso zany hoe indraindray efa mivaofy ny tenin'Andriamanitra ny olona dia indraindray tsy le tenin'Andriamanitra no mitondra azy satria zay ny dikany teny hoe exégèse. Dikany teny hoe exégèse ex zany hoe mivoaka ary avy amin'ny teny hoe ex ago ny ago de ny hoe mitondra na mitarika ka ny teny hoe exégèse zany amin'ny teny frantsay io dia fivoasana ny tenin'Andriamanitra zany hoe avoaka hoety ivelany ny hevitry le soratra masina. Ary ny fanohitra aminy kosa zay matetika ampiasain'ny ireo ataontsika hoe mampianatra zavatra diso ny antsoina hoe exégèse. Ny antsoina hoe exégèse de zao efa manana hevitra ato anaty lohako ato, efa misy zavatra ato hevitra efa ananako ato dia hazavaiko ny soratra masina. Zany hoe tsy ny soratra masina intsony no mitarika fa ny hevitro no hazavaiko amin'ny soratra masina. Zany hoe zay lay fomba fiteny mandrakariva hoe onareo miteny manao hoe lasa interprétation subjective le izy. Zany hoe lasa tsy le soratra masina intsony no mitarika fa zay tiako hitondrana an'ilay soratra masina. Indraindray ara mampiasa andiny soratra masina na verset biblika hanamarinako ny hevitro tsotra fotsiny zao dia ny exégèse de tsy zany. Indraindray fatoran'ny olona zany le tenin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe exégèse de zao famatorana ny tenin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny zay tiako hatongavana azy. Be de be nanao nazisma ohatra, fantatsika fa ny nazisma dia nanao exégèse. Ny ataovy hoe ny vanim-potoanan'ny apartheid zany hoe ny fanavakavahan'ambony-koditra dia nanao exégèse. Zany hoe hamarininy amin'ny alalan'ny soratra masina ny zavatra tsy mety isan-karazany. Be de be indraindray ny fitondratena na zavatra morale ankehitriny zay hamarininy olona amin'ny soratra masina. Lasa manao exégèse izy. Indraindray ny heviny na mety ho hevitra ara-politika io na mety ho hevitra ara-morale io izay anamarina fatorana zany lay hevitry ny tenin'Andriamanitra. Fa misaotra an'Andriamanitra ho Timoty eto fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Betsaka ireo olona, betsaka ireo karazan'olona, karazam-pivavahana mamatotra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianaran-diso. Saingy misaotra an'Andriamanitra isika fa izao tsy voafatotra zany ny tenin'Andriamanitra fa miparika ihany ny tenin'Andriamanitra marina sy mahitsy. Ohatra ka jerentsika ny antsoina hoe exégèse manao topo-maso kely sika dia lay fiezahana zany fiezahantsika kristianina rehefa mitoriteny ny mpitoroteny na mpitandrina izy na mpireditra izy na laika tsotra izy ataovy hoe mpiandro na katekista dia miainga amin'ny soratra masina io izy dia mandrakariva miezaka be izy mba hitandrina mamantatra hoe inona reny zavatra nanodidina io tenen'io texte io, inona ny kolotsaina nisy tam'izany, inona zany hoe tena mijery mihitsy izy zany ataontsika hoe contexte na historique na culturel na ataovy koa hoe linguistique zany hoe mijery tsara an'izay mihitsy izy mba tsy hivoana. Fa indraindray misy
misy zany tonga de raisiny eo le andiny tsotra masina dia ampiaro ny tsotra fotsiny zao tsy hoe diso akory zay sanatriny vavy fa ilana fitandremana ho tsika manao hoe ny andiny tsotra masina anankiray mety mahita andiny tsotra masina anankiray ao anaty baiboly ianao na toko anankiray raha toko anankiray na andininy anankiray ao anatin'ny baiboly de tsy azo anaovana doktrinina mihitsy. Mety misy zavatra ke na mbola boky anankiray amin'ny soratra masina ohatra hoe boky ny apokalipsy ohatra iny foana ny resahanao de tsy azo anaovana doktrinina mihitsy raha tsy ny soratra masina manontolo. Raha marina amin'ny boky anankiray na marina amin'ny andininy anankiray ao amin'ny soratra masina de mbola tsy azo anafetana doktrinina fa tsy maintsy marina ny soratra masina manontolo zay vao atao hoe doktrinina. Ndray zany misy olona mety zay mampasarotra ataontsika hoe amin'ny lafiny hoe fandrafetana ny doktrinina fa io zany tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory satria ohatra nke ataovy ohatra hoe raha mamaky ny testamenta taloha anao dia Jakoba nanambady maro i Abrahama koa mety tak'izany ihany fa zao raha jerevanao zany any amin'ny bokyny Exodosy ohatra na any amin'ny bokyny Genesis dia mitombona ny fampirafesana. Ka raha ohatra ka mijanona am'izay de mitombona le fampirafesana fa raha ohatra ka vakina amin'ny baiboly manontolo de tsy mitombona intsony le fampirafesana satria marina amin'ny boky anankiray le izy fa tsy marina amin'ny soratra masina manontolo. Noho zany dia ny antsoiny hoe marina dia dikany hoe sola scriptura dia ny soratra masina manontolo fa tsy hoe apapahany amin'ny soratra masina ihany tsy hoe raha soratra masina zany izy raha hoe andininy anankiray na andininy anankiroa no marina anazy fa be deabe ny zavatra hamarininy olona amin'ny andininy anankiray na andininy anankiroa fa tsy hamarininy amin'ny andininy manontolo. Ary dia izay ny mahatonga atsika manao hoe indraindray fatoran'ny olona ny tenin'Andriamanitra atria zavatra fatoran'ny olona amin'ny sitrapony fatoran'ny olona am'izay mahafinaritra azy fatoran'ny olona amin'ny eritreretiny lay soratra masina de manjary voafatotra saingy misaotra an'Andriamanitra hoy Paoly fa izao tenin'Andriamanitra de tsy voafatotra na inona fiezahan'ny olona zay ny sasany zay mialatsiny am'le sasany fiezahan'ny sasany zay anova ny soratra masina io fiezahan'ny sasany zay hamolaka ny soratra masina io amin'ny fieritreretany amin'ny faniriany amin'ny filany de zao hoy ny soratra masina eto manao hoe tsia ny soratra ny tenin'Andriamanitra tsy voafatotra zany ny tenin'Andriamanitra de zao tsy maintsy hotoriana marina ihany ny tenin'Andriamanitra satria ny fanan'Andriamanitra dia hiasa mandrakariva ary andrava ireny karazan-davatra diso zay mety ho filahin'ny olona mba hampifanaraka ny sitrapony sy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Eto ary tia manao hoe zava-dehibe ty andininy ty zava-dehibe satria mampahery atsika amin'ny lafiny anankiroa mampahery atsika hosahy hitory an'io tenin'Andriamanitra io mafy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra mafy ny fijoroana vavolombelona fantatro Paoly zany zay nampalezany ny Timoty hoe any aparany any angeny olona dia ho angitsingitsy tsofina amin'ny toriteny io hoe angitsingitsy tsofina amin'io baiboly io hoe angitsingitsy tsofina amin'io fampianarana io tsy tian'ny olona io satria hitady fampianarana hafa mifanaraka amin'ny eritreretiny ny olona ny olombelona anyarina any de zao tsy ho ajain'ny olona tsony zay masina dia tsy ho zakan'ny olona lay teny salama lay teny mazava tsy zakan'ny olona zany ambaran'ny Paoly amin'ny Timoty raha teo zany fa izao mampahery izy manao hoe na inona de zao matokifa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra zany hoe ekeo fa misy fetrenao ekeo fa nahoana de zao mety mandalo zavatsarotra ianao fa mino fa ny tenin'Andriamanitra dia rehefa tian'Andriamanitra ny andefa azy de miparika mandrakariva noho zany manana fahasahina. Fa ny faharoa zay evim-panahy tian'ny Paoly ho takaritsika de zao ny fanetretena atsika mila fanetretena isika fanetretena hoe tsy lehibe noho ny tenin'Andriamanitra isika tsy lehibe noho ny zavatra toritsika isika ndray mantsika mieritreritra manao hoe satria tsika no mitory an'le tenin'Andriamanitra de heveritsika fa tsika lehibe noho ny tenin'Andriamanitra tsia
ny tenin'Andriamanitra lehibe noho tsika ka tsika rehefa tian'Andriamanitra hipetraka dia mipetraka fa ny tenin'Andriamanitra afaka mandeha foana. Tsika zany tsy afaka mirehare mihitsy manoloana ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay nahavita be raha tsy zao tsy tonga raha tsy zay tsy tonga lary ny tenin'Andriamanitra. Tsia ny tenin'Andriamanitra dia zao lehibe lavitra noho ny tongotritsika, lehibe lavitra noho ny saitsika, lehibe lavitra noho ny farany tatsainantsika, lehibe lavitra noho ny finiavatsika. Manery atsika zany hanery teny tony manao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy voafatotra, zany hoe ny tenin'Andriamanitra tsy voafetra ny geografia. Rehefa tian'Andriamanitra hiampita ny tenin'Andriamanitra dia afaka miampita izy satria ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Mazava ho azy fa kitsika ny firazana araka ny Jaona manao hoe ary ny teny dia Andriamanitra. Noho zany ny teny zay torintsika tenin'Andriamanitra fa tsika tsy lehibe noho ny tenin'Andriamanitra, tsika tsy tsara noho ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zay apetraky ny tompo eo ambava ny fiangonana, apetraky ny tompo eo amin'ny toerana misy atsika dia lehibe lavitra noho sika ka mahatonga atsika hanana fanetretena fa tsy irehare na hanamary tena. Ary dia zay mahatonga ny Paoly eto mitaona any Timoty zanany hoe maherezy ianao anaka, miareta fa zao ny zavatra hoentin'ny fiangonana, ny zavatra hoentin'ny mpino dia zavatra sarobidy. Mitondra zavatra lehibe noho isika zany tsika, mitondra zavatra itsika tsy tsara saingy mitondra zavatra tsara isika fa noho zay zavatra tsara hoentsika zay dia no hamarin'ny tompo mba ho tsara isika, mba afaka hitondra zavatra tsara. Fa raha ohatra ka isika raha isika maha olombelona mpanotantsika dia zao tsy mendrika akory hitondra ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra tsara, madio. Fa izao ahoana ary natonga n'Andriamanitra mba hahatonga atsika afaka mitondra ny tsara sy tenin'Andriamanitra madio? Tsy maintsy no sasan'ny tompo tamin'ny rany isika. Hany ka manjary ilay tenin'Andriamanitra torin'ny fiangonana no hita n'izao tontolo zao. Ary zay no mahatonga ny fiangonana mila manetry tena, mila manafoana tena mihitsy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Hoe zava-dehibe io tenin'Andriamanitra torina io. Raha tena toriana mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, ataontsika hoe raha satria misy miezaka mamatotra ilay tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga ilay dieny hoe raha. Fa rehefa tena toriana madio tsara io tenin'Andriamanitra io dia manova satria teny velona ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa torintsika Jesoa, toriana madio, toriana mazava dia zao manova olona, manova fiarahamonina, manova toe-tsaina ary voapirofo tao anatin'ny taona maro zany, taona 100 taona ny 100 taona. Ny tenin'Andriamanitra dia hery manova nge, tsy ny olombelona, tsy tsika nge ny manova olona, tsy afaka manova olona zany isika, fa ny tenin'Andriamanitra zay tsy voafatotra dia manova olona. Tsy voafatotry ny toerana, tsy voafatotry ny civilisation, tsy voafatotry ny fotoana, tsy voafatotry ny ideolojia, fa ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana madio dia manova ny fiarahamonina. Rehavako malala eto ary dia amin'izao vanim-potoana ahatsiarovantsika manokana ny martiro izao dia mampahiry ny tsirairay hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra, mba hiparika ny tenin'Andriamanitra, mba ho toriana madio ny tenin'Andriamanitra, mba hanova ny fiarahamonina, mba hanova ny toe-tsain'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka tompo amin'izao zay ny amin'ny teninao zay mipaka ty amin'ny fiainana isan'andro. Teninao zay teny velona, teny masina. Ampianaritra tompo mba ho tiany teninao. Ampianaritra mba hanaja ny fahamarinany teninao dia ataovany mandrakariva ny teninao, iainanay ary hamelonanay. Sorana manokana fa manana ny soratra masina zay voadika amin'ny teninay, voadika amin'ny teny iteninanay isan'andro. Ny soratra tompo dia tahio ny tontolo andronay anio, hijoroany vavolombelon'ny teninao, hijoroany vavolombelon'ny fahatsarany teninao, ary atao fantsona mampita ny teninao zay mba hanana ny manodidina anay fiainana koa amin'ny alalan'ny teninao. Iavao ny fanoloran-tenanay, omeo anay ny herim-panahitra handroso amin'ny fitiavana sy ny fahatrokiranao Andriamanitra. Misaotra Jesoa. Amen.